mpifanena mandrakariva riavana malala no azontsika miona toy zao indray a fampizara nofinaina ary indrindra azontsika mareny ten'andriamanitra sy ny afatra ho sakafo-panao antsika ao aminareo zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy andriamantsika sy mpamonjy ampitombona ho anareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Talata 3 aprily 2020 ibajenantsika lo hevitra manao hoe manazava mpino ny tompo. Andeha ry avana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avaiza famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mahavelona angozozana ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao. Iny tsy matonona rendrena ny mpiaro n'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah filofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny aro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Miantso anao maiasao any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa te maonena ilanao anaso ho fanilotoko sy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao bahanary nindray izay tsy mety atriza miantso anao ampitraka ireo izay manahy debideby isan'andro isan'andro izao no mandreraka fo sy fanahy mila toky aminao azavana vaovao aza elaianao itorio teny soa mampifalifaly fo Jesu mampianome le fiadanambe Jesu tompo indreto izahay fa manoina ilay aotsonao ianao no pitarika tena mahay aminyasakasala atao mavita mazoto aminy asaso azakivy mijoro hoanirena manao matony avelomanao sasamiandry anao tinosindrasanao andeha hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra miavaka ianao, ary tsy misy tahaka anao. Mahatsiaro sy mitsinjanay ianao. Misaotra anao zay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay fa afaka mivelona amin'ny finoana anao, ary mijoro vavolombelonao amin'izany koa. Midera sy mankalaza ary mihevonahitsy naharinao masina zay Tompo, ary dia mahatsiaro ny tenanay mandrakariva malona ny voninahitrao. Be ny fahadisoanay, mifona aminao zay, mamela ny elikay, mamindraha fo aminay. Fa namasino, midira ty anatinay raha isiany sy andray ny afatra tsara avy amin'ny mofinainy zay. Mitenena Tompo fa voninkenanao zay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinairo antsika amin'ny teny tery avana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 2:10 ny 9 ka hatramin'ny 10. Mivahaka toy izao aminaran'i Jesosy. Koa noho nireny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany, dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby io, voaingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao, ka hakany indray va ianao?
jesosy namaly hoe tsy 250 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavany zao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana ary nampandresy anao koa ny amin'ny fanantenana ao anatinao noho izany fisanganany tamin'ny maty izany. Ny finaina menantsika sy nivakiana tamintsika teo ry havana ny Jaona 2:1-9 izay milaza indrindra fa i Jesosy ny fahazavany zao tontolo izao, ka noho izany maso mandidy amin'ny fandaharam-potoanana izy. Maso mandidy amin'ny fandaharam-potoanana izy. Miresaka momba ny nahafatesan'ny Lazarosy havana teny Dinysosa masina ity, manana fotoanany sy ny fandaharam-potoanany arak'izay mety aminy Jesosy Kristy. Toy ny fahita matetika ankehitriny, raha vao misy fahoriana dia mijanona daholo aloha ny fandaharam-potoana rehetra. Eny fa na dia ny asa fitoriana koa aza. Izany ry havana zavatra mitranga. Fa ny zavatra eto izao maso mandidy amin'izay tiany aleha sy atao. Izany ilay Jesosy Kristy izay fahazavany zao tontolo izao. Ny dia an-Jodia aloha no mamaky an' Jesosy, na dia fantany aza fa mitady torabata azy ireo Jiosy tany. Tsy mitady tany malemy andrenam-pangady ny tompo fa mifantoka sy mirosatra ny kosa amin'ny asa fitoriana. Sady fahazavana no mandeha amin'ny mazava. Izany ravana nandehan'i Jesosy Kristy. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita amin'ny fahazavana zao tontolo izao. Fitenin'i Jesosy hoe isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro ny andro. Ny zanaky ny mazava dia miasa mazava, mandeha amin'ny mazava. Ary zava-dehibe no antsika mahafantatra an'izany. Mampitandrina ny zatra mandeha amin'ny maizina kosa nefa Jesosy Kristy eto. Raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafotoana izy satria tsy misy mazava ho amin'ny 110. Tsiriky ny tompo ry havana ny fandehana amin'ny maizina. Toy ny miraparapa izay tsy manana amin'ny mazava. Ny teny tompo no fanilo tongotra sy fanazavana ny lalana. Na iza tsy manana ny teniny, na iza tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, ka miziriziry tsy manaky ny lalana fahamarinana ary fiainana, dia efa mandeha amin'ny maizina ary tsy maintsy ho tafotoana. Ry havana malala, izany ny olona manana Jesosy Kristy. Mbola ny ten'Andriamanitsika ity tsy omeny antsika. Jesosy ny fahazavany zao tontolo izao ary ilazana antsika fa rehefa ao amintsika mazava ka mbola mazava ny andro dia mila miasa isika, mila manateraka fitona filazantsara. Ary hitantsika izany hoe Jesosy Kristy maso mandidy, manana izay very famaso koa eo amin'ny fiainantsika sy fandaharam-potoanany dia tokony hanaraka izany isika. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra ry havana ho aminareo ny fahasoavany. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitra misaotra ny hamofinainany menao anay izay manambara fa maso mandidy amin'ny fandaharam-potoanany sy ny tiany alesy atao izy. Ka sady fahazavana no mandeha amin'ny mazava ary mampitandrina ny zatra mandeha amin'ny maizina. Mivavaka aminao zany amin'ny asany menao anay, velomanay. Amelomanay ny ankonana ny menao anay ny fahazavanao amin'ny asany menao anay ary dia taio izany amin'ny fahaizanay manaja sy misaotra anao Andriamanitra. Tompo, mioaso ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izahay ho andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao anendriny roa sy ny aretina rehetra. Atoany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azo ny anjo. Ampio ireo mareo sikolina sy sahirana. Mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka ampahirezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay. Taio ny fianarana sy ny fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay eny avotsy izay minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavanay. Izay anaovanay izany vavaka izany sady miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, masinina anie anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anizy anona sahaza aonay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa amin'ny finoana ry havana ny tsodrana tongotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Enganay Jesosy Kristy, tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka meantsika fampinoana marak'izay, fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana, ampionana ny fonareo sy ampahery anareo, hanao izay tsara rehetra amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.